volana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Dia tonga amin'izao famaranana ny conférence saison 3 zao tsika riavana miarabanao ary manonona ny fiadanana sy ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra indray amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe mihitsika eto Madagasikara fa tena nitateraka teto amin'ny firenentsika eny salamo raika amin'ny 90 tena tateraka teto mihitsy na misy alinalina ary arivo maty noho izao coronavirus zao any ambadika rehetrarehetra any fa nijery masy fotsiny tsika ary mahagaga ny fitahin'Andriamanitra fitantanana an'ity firenentsika ity koa mendrika an'io de raina Andriamanitra lehibe sady mahatalanjona io Andriamanitra io ary zay olona mino sy matahotra azy dia enony ary valiny riavana nandritra ny confinement nitranga teto amin'ny firenentsika de nisy ty conférence ity nisy foana sanandro ary ny taona atsika mba hitodika teo amin'ny menarana varana hivavaka hifona ho atsika ho an'ny firenentsika ho any akona atsika ary angataka ny rahan'i Kristy mba hanadio hanafaka atsika ary de nitahin'Andriamanitra isika mangataka atsika rehetra mba hajanona ny adevitra rehetrarehetra politika stratégie isan-karazany ny ala farangitan'ny saintsika rehetrarehetra fa ndao zavatra tokana tsy mahalala na inona isika amin'izao vanim-potoana zao fa nitahin'Andriamanitra isika lehibe fitiavan'Andriamanitra amin'ny firenentsika ary za mbola resy lahatra ihany ko riavana jereo ne fa ny tena niaran'ity virus fandringanana ity de zao saika reo firenena maro zay mandala sy makasitraka amin'ny fahotana sodomita sy adalana miopapana le natokan'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro ny teny hoe tena aringako rangahy Sodoma sy Gomora tafahoatra loatra mantsy ny fahotana eto ambonin'ity tany ity miopapana mihitsy ny fahasahiny zao taranaka misy atsika taonjato misy atsika izao ary de tsy magaga raha mipotra ndray Andriamanitra amin'ny fahatezerana mirehatra mampitandrina sy miantso ny planeta hivavaka sy atoraka eo aminy ary de zany no nyresahana teto nandritran'izao confinement zao ary mino isika fa tsy mbola anao zava-mahagaga mihoatra noho tamin'izay confinement zay Andriamanitra eto amin'ny firenentsika mino an'izany tsika ary zay nge le tenentsika teto tamin'ny fiandohany iza ny mahita raha ho lasa tournant lasa amadika ny tantara eto Madagasikara mihitsy ny toe-javatra nisy ny ainan'izao tontolo zao ka tonga ny firenena malagasy tonga firenena fianarana ho an'ny mino amin'ny lafiny zavatra maro riavana ka de ndao hisaotra an'Andriamanitra sy idera azy tsika ary anome voninahitra azy ary amarana zao conférence izao ndray saison 3 amin'ity androany ity misaotra anao zay Andriamanitra noho ny zava-mahagaga ny fahatanterahany salama raika amin'ny 90 teto amin'ity firenena ity Andriamanitra fa isy arety mandringana tonga amin'ny alina misy aretina mandripaka tonga amin'ny tatao vonana ary mety isy olona arivo alinalina ozy ianao ho faty fa noho ny fialofanao sy fiaterinao amin'ny Jehovah-Andriamanitra ao de hijery masy fotsiny an'izany ianao Andriamanitra niseho teto amin'ny firenena izy tokoa ny fahatanteran'io salama raika amin'ny 90 ka de mideranao Andriamanitra zay mianakavy amin'ity androany ity misaotra indrindra manome voninahitra anao ankehitriny Andriamanitra de ampio zay tsy hianona amin'izany fa hitoraka tanteraka eo aminao firifiry Andriamanitra ny olona ny sitranonao tao anatin'ty aretina ity teto Madagasikara raha ny teny fa anandratra avo ny anaranao amin'izao fotoana izao de raina zany ny anaranao Andriamanitra ny amin'ny zava-mahagaga zany de mangataka aminao tompo eo amin'izao famaranana n'ity conférence ity zao mba ho arotsaka ao indray mifanahy masinao ampiteny ny mpanomponao ary anadio ny molotry ny mpanomponao fa maloto molotry izay Andriamanitra ary arotsaka koa ny fanahy masinao any amin'ny isa-tokantrano ka tonga zao fandaran'izao Andriamanitra hitondra fitahina sy fahasoavana ho amin'ny tsirairay avy ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen. Riavana fanontaniana no anomboantsika amin'ny fotoana amin'izao tsika amin'ny teny zao aizy Jesosy Kristy amin'izao tsika amin'ny teny zao zay tamin'ny voalohany izy namorona ny lanitra sy ny tany ary taorinan'io de tonga nofo tety ambonin'ny tany izy mba ho lasa mpamonjy indray zao tontolo zao
fa aiza izy am'izao fotoana zao arak'le teny manao ao amin'ny rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy de zao ny teneny ao amin'ny Jaona toko fa 4:7 ka hatramin'ny 7 aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa koa ao an-trano raiky misy fitoerana maro raha tsy zany de efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako ny toeranareo. Fa ino ny fitoerana amboarin'i Jesosy ho amboarina any an-danitra io ndeha hanamboatra fitoerana vetivety aho izy ary raha andeha hanamboatra fitoerana vetivety de ho avy indray eny amin'ny raha ho lanitra de aka anareo zay mihitsy matahotra azy de ho any aminy mandrakariva isika. Ao amin'ny Hebreo 7 ary riavana no manambara ny toy any tantara rehefa lavy ny olombelona de tonga tety ambony tany Jesosy Kristy le zanak'ondry tsisy kilema le zanak'ondry voalazany amin'ny testamenta taloha ary voalaza 120 mahero amin'ny apokalipsy zanak'ondry de io de manondro an Jesosy Kristy zay tonga tety ambony tany ho mpamonjy hitondra ny fahotantsika rehetrarehetra ary io zanak'ondry io am'izao tsika amin'ny teny zao araka ny voalaza ny Hebreo 7:4 de zao ny voalaza Hebreo 7:4 de zao ny voalaza fa Kristy tsy mba niditra tao am'izay fitoerana masina natao tanana zay tandindony tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba iseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny. Averiko indray fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina natao tanana zay tandindony tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba iseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho atsika. Ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra Kristy am'izao tsika amin'ny teny zao miseho anatrehan'Andriamanitra ho atsika olombelona araka ny voalaza ny Hebreo ary de mifona ho atsika ao amin'ny fitoerana masina amin'ny efitra masina indrindra io Kristy am'izao tsika amin'ny teny zao mifona ho atsika ary mitondra ny rano tany amin'ny testamenta taloha matsy dia misy taberna kely nasen'Andriamanitra naorina ao amin'ny Exodosy 20 raha vao afaka tany Egypta ny zanak'Israely de tonga nivoaka tao amin'ny ranomasina mena natao batisa tao amin'ny ranomasina mena ary rehefa nivoaka tao de zavatra anankiroa no men'Andriamanitra azy. Voalohany no men'Andriamanitra ny zanak'Israely ny didy folo aloha filamatry ny lanitra ny fitsipika ny règle araha zanak'Andriamanitra na eo amin'ny samy olombelona na amin'ny olombelona sy amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa ny men'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra de nasainy nanamboatra fitoerana masina iaonany amin'Andriamanitra isan'andro tany anefitra ny zanak'Israely. Hitantsika zany amin'ny Exodosy 5:20 asavy manao fitoerana masina ho ao izy mantsy amin'ny Mosesy ny zanak'Israely mba iaona koa amin'ny isan'andro zao zany nasen'Andriamanitra nanamboatra fitoerana masina tany aloha ny zanak'Israely iaonana amin'Andriamanitra am'ireo zanany sy ireo fiangonanareo isan'andro ka io fitoerana masina io de nampiseho an'Andriamanitra ny Mosesy fa misy ny originaliny io any an-danitra fa ny photocopie io nasena natao tany anefitra io ary ny antony nanorenana zany fitoerana masina izany de ndovaka itsika any amin'ny Levitikosy 4 ny antony nanorenana zany fitoerana masina izany de zao taona nanehoan'Andriamanitra ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny olombelona tao aorinany fahalavona tao amin'ny fitoerana masina io zay atsonako hoe tabernakely ary atsonako hoe tranolay fionana tao nanehoan'Andriamanitra ny drafo-pamonjena sy ny drafo-panavotana ny olombelona tao aoriana ny fahalavon'ny olombelona tao amin'io tabernakely io no nanehoan'Andriamanitra ny drafo-panavotana ny olombelona tao aoriana ny fahalavony tao amin'io tabernakely io. Ary ao amin'io tabernakely io de zao misy fitaoam-pivavahana fanao maray tsy hariva ataon'ny mpisoronao tao amin'ny tabernakely voalaza ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Levitikosy zany fitaoam-pivavahana maray tsy hariva no atao ao amin'io tabernakely io zany de misy koa ao amin'io tabernakely koa nitondran'ny olona rehetra lavo nananao fahotana ao amin'io tabernakely nitondran'ny olombelona fandehanan'ny olombelona raha sendra lavo na nandika ny didin'Andriamanitra izy. Ary mifanazavana zany de ao amin'ny Levitikosy 4 ao amin'ny Levitikosy 4 no ahitantsika zany fanampivavahana isan'andro maray tsy hariva sy zavatra ataon'ny mpanota zany raha sendra lavo izy. Ao amin'ny Levitikosy 4 ohatra ny 1:20 raha misy olombelona lavo zany tamin'ny didin'Andriamanitra
lavy tamin'ny fitsipika nomen'andriamanitra. De izao nataon'ny olombelona ao amin'ny Levitikos toko 4 ny andiny rehetra fary amin'ny andiny 7 de zao raha misy olombelona lavo zany de mitondra fanatitra izy isan'andro ondry, ary zany fanatitra ondro zany de entin'le mpanota isan'andro makany amin'ny taberna kely maraina na hariva san'andro raha sy ho an'izay olona lavo zany. De toy izao ny zavatra atao ao amin'izany fotoam-pivavahana isan'andro zany raha sendra lavo ianao. Andiny 7 ary raha misy vahoaka manota tsina ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehova amin'izay tsy tokony atao ka meloka, ary misy mampafantatra azy ny fahotana zay nataony, de hitondra osy vavy tsisy kilemy izy na ondry ho fanatiny noho ny fahotana zay nataony, ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy de amono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra hodorana. De andininy 30 ary angalany mpisorana amin'ny fanondry ny ra ka atetiny eo amin'ny tandriky ny alitara fandorana ny fanatitra hodorana, ary ny ra sisa rehetra de ahidiny eo ambonin'ny alitara. Zany zavatra ny lalany taberna kely taloha. Raha sendra lavo ianao de mitondra ondry de makany amin'ny taberna kely de mametraka ny tananao eo amin'io taberna kely io ianao, ary efa mametraka ny tananao amin'io taberna kely io ianao de miaiky ny fahotanao eo ianao eo mandritra ny tananao mipetraka eo amin'ny ondry zany sy eo amin'ny fanatitra de miaiky ny fahotanao ianao, ary rehefa miaiky ny fahotanao ianao de atolotra anao rehefa avy eo ianao le miaiky ny fahotanao ny antsy aminona izany ondry zany fanatitra izany. Zany ny zavatra natao tao amin'ny taberna kely isan'andro riavana. Zany ny zavatra natao tao amin'ny taberna kely isan'andro. Mampiseho zany ny fomba hitondran'Andriamanitra sy karakaran'Andriamanitra ny fahotana rehefa lavy ny olombelona. Naorin'Andriamanitra ny taberna kely, naorin'Andriamanitra ny tranolay fionana ho fikarakarana, ho hanehoan'Andriamanitra tamin'ity planeta ity ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Ny mpanota de tsy avelan'Andriamanitra am'izao fotsiny tsika rehefa lavo, tsy navelan'Andriamanitra am'izao ny olombelona, fa nanao ny fomba rehetra Andriamanitra anehoana amin'ny olombelona ny maharatsy ny fahotana, ny tsy mahamendrika ny fahotana. Ary de nasehon'Andriamanitra tao amin'ny taberna kely ny maharatsy sy ny mahazava-doza ny fahotana, ary ny tsy maintsy hanasorana ny fahotana miailany amintsika miepita any amin'ny ondry. Ary zany fahotana zany de zao tsy maintsy fatatsika ny maharatsy azy, ary ny faharatsiny de ao amin'ny taberna kely no ahitana azy, satria noho ny fahotana zay nataon'le olona anankiray de indro isan'andro ao amin'ny taberna kely misy ondry na osy biby madio zany vonoina isan'andro noho ny fahotana zay atao. Ary tam'zany nanehoan'Andriamanitra tamin'ny planeta sy ny olombelona rehetra mazava-doza ny fahotana. Ary tam'zany nahatanteraka n'le voalaza ao amin'ny Romanina 9:20 manao hoe fahotana no tambony ota, fahafatesana de ny fahafatesana ny tambony ota, fahafatesana no takalo ny fahotana. Zany ny fahotana zany de midika ho fahafatesana, fandringanana matsiravina. Ary tao anatin'io taberna kely io teo amin'io fitoam-pivavahana isan'andro no nahitana ny solo-toerana ny olombelona le zanak'ondry zay maneho an Jesosy Kristy nitondra ny fahotantsika olombelona rehefa nanota isika riavana. Ny zanak'ondro zany le hita tao amin'ny taberna kely de maneho an Jesosy Kristy ny soratra masina rehetra hatrany amin'ny apokalipsy, hatramin'ny Jaonanao Batisa aza. Tamin'ny Jaonanao Batisa rehefa nahitan'i Jesosy niditra tao anatin'ny on'ny Jordana de indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay mitondra ny fahotana zao tontolo zao. Koa atao amin'ny taberna kely no nahitana ny faharatsiny ny fahotana riavana sy ny mazava-doza ny fahotana, ny tambo ny fahotana. Ary zao tao amin'ny taberna kely koa no nanehoan'Andriamanitra fa tsy maintsy bebahana, tsy maintsy hifonana ny fahotana, tsy maintsy asorona any amintsika ny fahotana, tsy maintsy asorona alana any amintsika ny fahotana, fa mitondra fahafatesana sy fahoriana tao amin'ny taberna kely zany. Arak'le voalazako teto de Andriamanitra de pédagogue, psychologue, mpampianatra Andriamanitra sady mpanabe. Tsy Andriamanitra zany tsy tonga de nandringana ny olombelona rehefa lavy ny olombelona, fa nasehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompiavana tao amin'ny taberna kely ny mazava-doza, ny faharatsiny ny fahotana, ny faharatsiny ny fisarahana amin'Andriamanitra.
dia nasehon'andriamanitra koa nefa miaraka amin'izany ny atsaran'andriamanitra, ny voninahitr'andriamanitra, ny fahasoavan'andriamanitra ry havana to amin'ny taberna kely. dia zao zany isan'andro san'andro zany a, isan'andro san'andro dia mitangorona any amin'ny taberna kely ny fahotana rehetra zay vita, miangona mialany amin'ny olombelona zany ny fahotana zay vita, dia makany amin'ny fitoerana masina, makany amin'ny ondry aloha, dia makao amin'ny ondry, dia iny ondry iny rehefa vonona ny rany afafy eo amin'ny efitra masina sy eo amin'ny efitra masina indrindra. dia toy izany lalan'ny fahotana ry havana asehon'andriamanitra tamin'ny lalan'izao fampianarana tany anefitra zao, ny lalan'ny fahotana, ny fizotran'ny fahotana sy ny faharatsiny ny fahotana. ka raha fitinina dia izao isaky ny manota ny olombelona, dia zao mandoto mizara telo aloha zany le efitra masina, fitoerana masina natao tany anefitra, kianja dia ny efitra masina, dia ny efitra masina indrindra. rehefa manota ny olombelona dia vonoana eo amin'ny kianja ny fanatitra ondry zany, ary rehefa maty ny fanatitra alaina ny rana dia afafy any amin'ny efitra masina, dia afafy ndray koa any amin'ny efitra masina indrindra. ny tiany zany ampianarana sy aseo dia ity ny fahotan'ny taranak'olombelona, ny fahotantsika ry havana dia mandoto ny planeta kianja maneho an'izao tontolo zao. teto amin'ity zao tontolo zao ty nge ny vonoana kristy, teto ny nalatsaka ny rano fa tsy tany an-danitra, ary zany fahotantsika zany dia niditra tao amin'ny kristy dia nandoto ny efitra masina, zany ny antony ilana ny fiangonana, dia mandoto ny efitra masina indrindra. ny efitra masina indrindra dia maneho ny lanitra ry havana noho ny fahotany olombelona, dia maloto ny kosmosy, ny voary ray manontolo maloto, ary misy fetraka hatrany amin'andriamanitra ny fahotana zay vitatsika. be dia be am'izao tsika amin'ny teny zao ny fampianarana amin'ny teny hoe tsisy tsoa ny didin'andriamanitra io, foana ny didin'andriamanitra zany nge dia tena fahasahina miopapana mihitsy ry havany. nefany a aty amin'ny bokyny hebreo, aty amin'ny bokyny testamenta taloha dia asehon'andriamanitra ny mazava-doza ny fahotana, ary nidina mihitsy tety ambon'ny tany le andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany nitondra ny fahotantsika. raha ohatra matsy ka ohatra hoe rehefa nanota damaseva zany dia zao nesorona fotsiny zany le voankazo fahalalana tsara sy ny ratsy, tsy ny raharahin'andriamanitra ny fahotana, dia zao maivandanja zany fampianarana izany. fa mihoatra lavitra noho izany naseho an'andriamanitra tamin'ny fahatongavan'i jesosy kristy tety ambonin'ny tany ny mazava-doza ny fahotana ry havana, mazava-doza ny fahotana. ary zao tsy araky ny eritseretintsika fa ny tambony ota ny zavatra tsy maintsy, ny onitra tsy maintsy naloha mba hahatonga ny fahotana ho vita sy afaka. dia zao ny fahatongavan'i kristy tety ambonin'ny tany nitondra ny fahotantsika, ny rany kristy raha madio tsy hita tsisy loto, ny onitra sandany zany fahotana izany. ary ny sandany fahotana dia zao fahafatesana, ny fahafatesan'ny ondry teo amin'ny kianja dia maneho ny fahafatesana mandrak'izay tokony hiatra amin'ny mpanota, saingy tsy navelan'andriamanitra hiatra amintsika zany, fa nataony hiatra tao amin'ny zanak'ondry tsisy kilema. koa zavatra anakoroa nentin'ny zanak'ondry tsisy kilema, ny fahamarinan'le ondry dia lasa manamarina atsika, ary ny fahafatesana tokony hiatra amintsika, fahafatesana mandrak'izay satria fahafatesana ny tambony ota dia niatra amin'ny ondry kosa. zany ny fampianarana, zany le gospel ampianarany soratra masina testamenta rehetrarehetra. tia atsika andriamanitra, saingy makahala ota andriamanitra, makahala ota andriamanitra. zao ny voalaza ao amin'ny exodosy toko faevatra amin'ny telopolo, ary tsy azontsika disoina mihitsy zany tenin'andriamanitra ny exodosy toko faevatra amin'ny telopolo, ary ny andininy raisikely ny soratra masina eo aminao. exodosy toko faevatra amin'ny telopolo ary ny andininy faenina azafady sy ny manaraka. ary jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe jehovah andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindrapo sy fahamarinana, mitahiry famindrapo amin'ny olona rivo mandimby, mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafiafy hatramin'ny zafin-dohalika. andriamanitra zany dia tia atsika mpanota fa makahala fahotana, tsy tia ota andriamanitra fa mamonjy ny mpanota andriamanitra. araka ty voalaza ty dia andriamanitra mamindra fo sy miatra,
maro-po sady be famindrapo ary mitahiry famindrapo amin'ny olona rivo mandimby zay ti azy sy mitandrina ny didiny ry havana mitahiry famindrapo amin'ny olona rivo mandimby zay ti azy sy mitandrina ny didiny a tandreny fa pitehan'ny satana foana iretsaka didin'Andriamanitra io kanefa tsy mety manamarina ny meloka raha sanatria ka tsy mety mibebaka ianao raha sanatria ianao ka tsy mety ho amarin'ny Kristy amin'ny rano de tsy afaka hanamarina anao Andriamanitra hijinja ny fahotana ohatry ny tany Sodoma sy Gomora ianao tsy maintsy ho aringan'Andriamanitra ny fahotana fa ho an'ny olona ny bebaka de efa nentin'ny Kristy zany fandringanana zany maty teo amin'ny toerantsika Kristy ary velona amin'ny Kristy isika fa ny mpanota zany zay tsy mety mibebaka miala amin'ny fahotana fa minimikipy ary andika foana ny didin'Andriamanitra minimanota zany de zao tsy mety manamarina ny melok'Andriamanitra hoentinao taka nitondran'ny Sodoma sy Gomora ny fahotana ny fahotanao raha tsy mibebaka ianao ko miantso tsika rehetrarehetra androany tandremo zany de zao zany ny fitaom-pivavahana isan'andro natao tao amin'ny tabernakely fa zao indray mandeha isa-taona de diovina zany efitra masina indrindra zany isan'andro zany de misy fanompom-pivavahana ao amin'ny tabernakely isan'andro maray tsy hariva ary raha misy olona manota de makao amin'ny tempolo isan'andro ny olona tondra fanatitra ho famelan-keloka hitondra ny fahotana de isan'andro fa indray mandeha isa-taona de diovin'Andriamanitra io tabernakely io indray mandeha isa-taona de ndao vakitsika kely zany teny zany vetivety zany indray mandeha isa-taona zany Ezekela eo amin'ny Levitikosy azafady Levitikosy toko 210 Levitikosy toko 210 ary ny andininy 4:30 de zao voalaza andininy 4:30 Levitikosy 4:30 andininy 4:30 andiny 4 ary lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isa-taona ahafahany amin'ny fahotany rehetra misy fitaom-pivavahana anankiray atao indray mandeha isa-taona amin'ny tabernakely de ny anaran'izany fitaom-pivavahana zany andro fanavotana ilazany azy ao amin'ny Levitikosy andao vakitsika ny 9:20 hatramin'ny 7:20 9:20 hatramin'ny 7:20 zao ny vakiny Levitikosy toko 3:20 azafady 3:20 andininy 9:20 hatramin'ny 7:20 zao ny voalaza ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito zany de ny andro fanavotana isy fivorina masina ho anareo ary ampahorony tena anareo ianareo ka anatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova ary aza manora rahakory amin'izany andro zany fa andro fanavotana zany anaovana fanavotana ho anareo anatrehan'i Jehova Andriamanitra reo fa ny olona rehetra tsy mety miory amin'izany andro zany de ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny misy fitaom-pivavahana zany indray mandeha isa-taona ho fanadiovana amin'ny fahotana rehetra mivangongo tao amin'ny efitra masina indray mandeha isa-taona ary ny anaran'izany fanampivavahana zany de andro fanavotana de eo amin'ny Levitikosy 4:20 de zao ny voalaza 4:20 andiny 30 fa amin'izany andro zany anaovana fanavotana ho anareo anadiovana anareo ka de adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehova ianareo toy izao zany ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra plan'ny fanavotana raha tarafina vao amin'ny fitoerana masina raha misy olombelona anankiray manota tamin'Andriamanitra de maka ondry izy manatona an' Jesosy Kristy izy de mitondra ny ondry io makao amin'ny efitra masina eo mikanja aloha de mametraka ny tanany eo ambonin'izany ondry zany ny dikan'izany de zao miaiky ny fahotana rehetra nataona izy de mifindra amin'ny alàna zany fihetsika zany makany amin'ny ondry ny fahotana ary de omena azy ny antsy de vonono zany ondry zany ny dikan'izany de zao ny fahotana de mitondra fahafatesana mitondra faharavana fahampitehana rehefa nanota ny olombelona tany amin'ny Genesis de nanamboatra akanjo hoditra ho an'ny Adama sy Eva Andriamanitra tsy nisy akanjo hoditra nefa vita raha tsy nisy ondry maty tany amin'ny Genesis toko 7 ary de natafy an'ny Adama sy Eva zany hoditr'ondry zany io le hoe Jesosy Kristy lamatoany maty rehetra vao nanota ny olombelona de efa nisy ondry maty tao arin'ny fahotan'ny fahalavon'ny olombelona ondry anankiray mba azahoana ny fahamarinany ary mba nazahoana mba tsy ny fahafatesana tamin'ny Adama sy Eva tary amin'ny Genesis de nisy ondry maty maty teo amin'ny toerana ary nangalana ny fahamarinany sy ny fahamasinany atafy an'izy mivady de zao
ary rehefa maty le ondry de alatsaka ny rany de iny raha iny mitety ny fitoerana masina sy lefitra masina indrindra zany hoe mitety ny planeta sy ny voary rehetra mandoto ny fahotana maloto ny fahotana ny planeta sy ny lanitra amin'izao amin'ny teny zao rehefa fahotana hibebatsika rehetrarehetra de makany amin'Andriamanitra amin'ny efitra masina indrindra amin'izao amin'ny teny zao ary mitangorona amin'ny efitra masina indrindra de diovina indray mandeha isa-taona zany fahotana nibebahana izany mariana fa fahotana hibebahana no tonga amin'ny ondry zany mazava-dehibe ny fibebahantsika amin'izao amin'ny teny zao anatona antsika nyity zanak'ondry ity menarana varana ity ary de zao mameno sy mandoto ny efitra masina zany fahotana zany de indray mandeha isa-taona misy fitoam-pivavahana fanadiova andro fanavotana ny anarana anadiovana ny fahotaniny zanak'olombelona rehetra tamin'izany fotoana zany ao mivangongo amin'ny efitra masina de rehefa misy io fanompiavana andro fanavotana io de misy osy anankiroa osy lahy ho an'i Jehova ary osy lahy ny Azazela atokana amin'io andro fanavotana io de toy izao ny zavatra mitranga le osy lahy ho an'i Jehova aloha zany de zao toy izao ny zavatra misy rehefa tonga zany andro fanavotana zany de zao ny zavatra mitranga ao amin'ny Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo andininy Levitikosy enina ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny fahafolo zao mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ampanatony ny Arona ny vatotromba lahy zay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany ka dia hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy ary dia alainy koa ny osy lahy anankiroa ka apetrany eo anatrehan'i Jehova eo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana dia anaovan'ny Arona filokana ny osy lahy roa ny loka anankiray ho an'i Jehova ary ny loka anankiray ho an'ny Azazela ary ampanatony ny Arona ny osy lahy zay niara-ny filokana ho an'i Jehova ka ataony fanatitra noho ny ota fa ny osy lahy zay niara-ny filokana ho an'ny Azazela kosa de apetraka velona eo anatrehan'i Jehova anaovana fanavotana ho azy mba handefasana azy makany anefitra ho an'ny Azazela amin'ity fitoam-pivavahana indray mandeha isa-taona ity anadiovana ny fahotany zanak'Israely rehetrarehetra de misy osy lahy anankiroa manoloana ny tabernakely fitoerana masina de ny osy lahy anankiray de anadiovana ny raha ny osy lahy io zany ohatran'le tary amin'ny tamin'ny voalohany ihany ny raha ny osy lahy de anadiovana ny fitoerana masina ny tempoly rehetrarehetra ary osy lahy anankiray voalohany io ihany koa de anadiovana hitona ny fahotany olona rehetrarehetra hatramin'izay zay nibebahana hatramin'izay sy mitangoronao sy mbola misy ao de rehefa vita io manao zay fanompiavana ohatran'le fanao tamin'indray mandeha isa-taona ny mpisorona beto amin'ity indray mandeha isa-taona ity de rehefa vita io de alaina ndray ny fahotana rehetra nandotan'io tabernakely io hatramin'izay dia alefa eo amin'le osy lahy ny Azazela de apetraka arony eo amin'ny osy lahy ny Azazela io ny fahotana rehetra ny bebahana hatramin'izay de avy eo osy lahy ny Azazela io alefa misy olona anankiray spesial mitondra an'io makany anefitra ary de arina any potehana any mandrakizay izy riavana zany ny tantaran'ny fahotana sy ny drafim-panavotana amin'izao tsika amin'ny teny zao dia aza malahelo ny fonareo ozy izy Jesosy minoa an'Andriamanitra minoa ako fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aizy Jesosy amin'izao tsika amin'ny teny zao mivadika mpisorona be ho atsika mpisolo vava ho atsika eo amin'ny efitra masina indrindra Kristy amin'izao tsika amin'ny teny zao ary tsy raha nosy lahy no netiny faran'ny tanany ozy ny Hebreo toko 7 ny rany tenany mihitsy no netiny ho fanadiovana ny loto rehetrarehetra rehefa ho tana rehetrarehetra ny bebatsika rehetrarehetra hatramin'izay ary hatramin'izao tangorona ao an-danitra ao ary ny rany Jesosy Kristy no manadio an'ireny rehetrarehetra manadio ny lanitra ny efitra ny kianja ny efitra masina indrindra zay le voalazany amin'ny Hebreo toko 7 hoe ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra ny raha nalatsaky Kristy teto amin'ity planeta ity teto Kalvari de ho fanadiovana ny loto rehetrarehetra hatramin'izay rehefa ho tana ny bebahana nomboka tamin'ny Adama zany ka hibebahan'ny olombelona farany indrindra ty ambony tany mialohan'ny eviany Jesosy de ho dioviny zany raha Kristy izany ary fahotana rehetra zay voasoratra ao anatin'ny boky fitadidiana ao an-danitra ao de ho kisehany zany raha Kristy zany ary esorona ao an-danitra zany fahotana izany ary ho apetraka eo amin'ny Satana osy lahy ny Azazela ary de hoetiny Satana avokoa ny antony tsy ahafantatsika any amin'ny fiainana mandrakizay de satria efa nisy maty teo amin'ny toerantsika aloha Kristy
nanomeny rano fanadiovana antsika fa ny tena hitondra ny vokany ny fahotana zay fahafatesana mandrakizay de le osilany azazely tandido ny satana izany koa diso ny fitenenana fa foana ny didin'Andriamanitra tsy foana ny didin'Andriamanitra satria mbola misy ny fahotana zay tsy maintsy bebany isanandro isanandro fa raha fa manota isika de misy Jesosy Kristy zay anatona atsika mitondra ny fahotantsika ary zany fahotana ibebantsika zany de tsy manjavona akory manjavona fotsiny am'izao fa zany fahotana zany de misy tambiny fahafatesana ny tambiny zany ny zavatra takiny lalàna de fahafatesana saingy tsy maty ianao fa maty eo amin'ny toeranao Kristy ary de ho afaka ianao fa saingy zao ny fahafatesana tokony hiatra aminao de niatra tamin'ny Kristy aloha fanadiovana anao fa tsy maintsy misondro maty fahafatesana ny tambiny ota fa ny tena hitondra n'zany any amin'ny fahaverezana mandrakizay de le osilany azazela vakio tsara Levitikos toko 2:10 manomboka eo amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 1:10 fa zany ny tantarany fahotana sy ny dravitry ny famonjena Andriamanitra riavana raha fitinina zany de toy izao ny lalana alian'ny fahotana raha vao misy olombelona anankiray manota de mialany amin'ny olombelona zany fahotana zany de makao amin'ny biby le ondry zanak'ondry tsisy kilema de mialany amin'ny biby zany fahotana zany de makany amin'ny fitoerana masina ary mialany amin'ny fitoerana masina zany fahotana zany de entiny mpisorona be ndray ka makeo amin'ny osilany azazela ary osilany azazela io de alefa makany anefitra any mandrakizay zary ane riavany zary ane zavatra miafiny mahagaga aseho an'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Hebreo ao ny fitiavan'Andriamanitra atsika ndovaka itsika kely ny Hebreo toko 7 2:10 2:12 sy ny 12 Hebreo toko 7 2:12 sy ny 12 fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia amaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana zany hoe tsisy an'izao zavatra ary zao misy tabernakely any an-danitra misy efitra masina indrindra ny an-danitra zay tangorona ny fahotana ibebatsika rehetrarehetra lasany Jesosy zay le hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray de eo amin'ny 2:10 fa 4:10 azafady mainka fa ny rahan'i Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no anadio feritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo amin'Andriamanitra velona ny atony nandatsahan'i Kristy ny rany sy tondrany azy amin'ny efitra masina indrindra de tsy anafoana ny didy folo akory tsy nanafoana ny didy folo fa nanadiovana ny fahotana sy anadiovana ny lalan'ny fahotana rehetrarehetra ary anafaka atsika amin'ny fahafatesana mandrakizay zay tokony hiatra amintsika ary eo amin'ny 9 fa Hebreo ihany zany toko 7:7 de zao mivolaza fa ny faharoa kosa no hidira mpisorona be irery ihany indray mandeha isa-taona ary izy aza tsy miditra raha tsy mitondra raha zay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana misy efitra masina faharoa atao efitra masina indrindra anaovana andro fanavotana indray mandeha isa-taona riavana rehevo niala teny amin'ny kiantsy Kristy tena Kalvari de lasa niakatra ny an-danitra ho any amin'ny efitra masina indrindra anao fanadiovana ho atsika amin'ny fahotantsika rehetrarehetra ary anafaka atsika riavana ka zao zany raha fitiny ty loha hevitra androany ity de zao io le voalazany Apokalipsy ny lazana ny andro fanavotana ao amin'ny Apokalipsy any amin'ny Daniela toko 9 azafady Daniela toko 9 4:10 de zao ny lazana azy fanadiovana amin'ny fitoerana masina ka ny 4 minitra farany rahantsika eto de izao am'izao tsika mitero zao de ao amin'ny efitra masina indrindra Kristy anadio hitondra ny fahotana rehetra ny bebana ary ametraka an'izany eo amin'ny satana ametraka an'izany eo amin'ny satana ao amin'ny Apokalipsy 4:7 Apokalipsy 4:7 de zao ny voalaza matahorana Andriamanitra ka mevonahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ny ilazana ty andro fanavotany ty ao amin'ny Apokalipsy de andro fitsarana somary spesiala satria fanafana zay rehetra mibebaka fanafana zay rehetrarehetra miory misento noho ny fahotana zay zany le afatra filazantsara lehibe amin'ny andro farany matahorana Andriamanitra ka mevonahitra izy fa tonga amin'ny fanavotana indray mandeha anadiovana ny zavatra fahotana rehetra hatramin'izay Andriamanitra am'izao tsika amin'ny teny zao ary efa hifarany zany matahorana Andriamanitra ka mevonahitra izy fa tonga ny fitsarana io andro fanavotana io any amin'ny Levitikos de andro fanavotana
fa am Daniel dia fanadiovana amin'ny fitoerana masina, ary aty amin'ny apokalipsy andro fitsarana. Riavana efa ho tapitra ny andro fitsarana zany. Iseho eny amin'ny raha olandry Kristy. Ny tena ny hidina avy any an-danitra. Hoe sorony ny akanjo mampisorona be azy, dia anaovany ny akanjo mampanjaka ny mpanjaka azy, mampamorona sy mpanavitra azy, dia ho avy eny amin'ny raha olandry izy, aka zay rehetra matahotra an'Andriamanitra. Riavana, zany le menarana varahana, zany ny faratapony zavatra ataonyity menarana varahana ity. Namorona atsika izy, namonjy atsika izy, mifona ho atsika izy ankehitriny amin'ny efitra masina indrindra, ary ho avy eny amin'ny raha olandry izy, aka zay rehetra matahotra azy sy mino ny anarany. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitahina sy ny fitantananao. Misaotra ny amin'izany zava-miafina filazantsara mandrakizay zany Andriamanitra, zay omenao an'ny olombelona rehetra. Tompo malalo, ampizy Andriamanitra tsy ho variana amin'ny zavatra ivelambelany, fa ampizy Andriamanitra anatrika zany fotoam-pivavahana indray mandeha, atao fanadiovana, fanavotan'Andriamanitra, fitsaran'Andriamanitra, zay olona matahotra anao zany fanafana zay rehetra mibebaka sy matahotra anao. Ka dia ampizy Andriamanitra mba iny sy atao batisa, ka ho vonjen'Andriamanitra ho afaka amin'izany enao mifona ho anay eo amin'ny efitra masina indrindra izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Riavana dia mifarana tso zany ty conférence lehibe saison 3 ity. Ho anao zany zay mila dia efa mivoaka any amin'ny Facebook zany, amin'ny YouTube, ary azonao atsona ny telefona io ambany io 034 27 404 30. Ny fitahin'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy, tahin'ny tompotompoko. Sedra olana ity nosy malalana ity, mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory ireo fatorana, zay mbola manefitra anay iray amina.